Fisorohana hampingan'ny fahasalamam-bahoaka, io ny lohahevitra nosafidiana ho an'ny androm-paritra ny fahasalamana andehan'ny fahafito, nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tao Antsirabe androany. Antony nanaovana izao androm-paritra ny fahasalamana izao, ny hanomezan-danja manokana ny fahasalamam-bahoaka sy ny hanomezana tolotra maimaim-poana ho an'ny vahoaka ao amin'ny faritra Vakinankaratra. Tanjona lehibe ao anatiny dia fanomezana tolotra maimaim-poana ny vahoaka eto amin'ny faritra Vakinankaratra izay tonga eto aloha. Rehefa avy eo hanamafisana ny fifankatiavana sy ny fiarahamoniny ny mpiara-miasa ato anatin'ny fahasalamam-bahoaka Vakinankaratra. Ary ny tanjona lehibe dia ny fanapariahana ny asan'ny fahasalamam-bahoaka ato anatin'ny faritra. Ankoatra ny fanentanana amin'ny alalan'ireo tranoheva maro samihafa ho an'ireo mpisehatra eo anivon'ny fahasalamam-bahoaka, nisy ihany koa ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana. Ny tolotra rehetra izay nomena androany dia maimaim-poana. Ao ny didikoatra fobe, ao ny fijerena consultation externe ho an'ny vahoaka amin'ny ankapobeny, fijerena ny maso, ny fitiliana ny diabety, fitiliana ny katarakta, fitiliana ny VIH sy ny maro hafa izay tolotra maimaim-poana. Taratry ny fandrosoana ny firenena ny fahasalaman'ny vahoaka ao aminy, ary isan'ny tafiditra ao anaty velirano ny filohan'ny repoblika ihany koa ny fitsaboana sy ny fahasalamana.